Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Lioka 7:20 sy ireo filazantsara hafa. Jesosy no mitondra ny tambony fahotantsika. Nakasitraka ny fanamelohana ho faty ny mpitsara. Efa vonona ny mpamon'olona, ary Jesosy tompo dia natolotra ny fahavalony. Nororan'izy ireo ny tavan'ny zanak'Andriamanitra, nodaroany mafy sy nokapohany tamin'ny karavasy izy. Ny kapoka dia mahatonga antsika hieritreritra fa voasazy. Jesosy anefa tsy mendrika izany, tsy nanota velively izy. Na izany aza anefa dia novonoina tamin'ny fomba mahatsiravina indrindra izy. Teo amin'ny lamosiny ny oson-drano nitondrany ilay hazo fijaliana mavesatra namakivaky ny arabe an Jerosalema. Tany ivelan'ny tanàna, teo amin'ny havoana atao hoe Golgota, dia nofantsihiny miaramila maherisetra teo amin'ny hazo fijaliana izy, teo anelanelan'ny jiolahy roa, ny iray teo amin'ny ankaviany ary ny iray teo amin'ny ankavanany. Na tsy ravina izany fahafatesana eo amin'ny hazo fijaliana izany. Nijaly mafy tamin'ny aretin'ny loha, ny etaeta sy ny fahasemporana Jesosy. Natahotra izy. Ambonin'izany dia naneso azy ny fahavalony. Raha tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao, midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Raha toa ka mpanjakan'ny Jiosy ianao, vonjeo ny tenanao. Raha tia hamonjy ny tenany Jesosy dia tsy ho nidina avy any an-danitra ho etỳ an-tany. Tonga hamonjy antsika izy satria tiany sika, tiany fahavalony mihitsy azy Jesosy. Raio, mamela ny elona fatsifatan'izay ataony. Alaivo sary an-tsaina ireo hazo fijaliana telo ireo. Jesosy ny teo afovoany, ary ny olon-dratsy roa nombona teo amin'ny ankavanany sy amin'ny ankaviany. Moa ve tsy toy ny nanatsotra ny sandriny tamin'ireo mpanota roa ireo Jesosy? Tsy ianao ve ny tokony ilay mpamonjina mpanantenaina? Ka noho izany, vonjeo ny tenanao ary vonjeo koa izahay. Mangina ianao, adinao anga Andriamanitra. Isika dia meloka noho ny nataontsika. Mendrika antsika ny sazitsika. Saingy izy anie tsy mba nanao ratsy. Ry Jesosy tompo, tsarova rehefa tonga amin'ny fanjakanao ianao. Lazaiko aminao, anino ionanao amiko any paradisa. Miaiky ny fahotany ilay mpamon'olona, ary izany no nahafahany niditra ny lanitra. Marina ny teniny, meloka avokoa isika rehetra. Namela heloka anefa Jesosy, ary naninjitra ny tanany hatrany amin'ny mpanota. Alaivo sary an-tsaina indray ireo hazo fijaliana telo ireo. Jesosy teo afovoany sy teo ankavanany ary ny teo ankaviany ireo jiolahy roa nombona tamin'ny hazo fijaliana. Ny iray natoky an Jesosy, ny iray naneso azy. Avotra ny iray ary very ny iray. Aiza amin'ireo no iandaninao? Jesosy manindritra ny tanany aminao. Lehibe noho ny elokao ny fitiavany anao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.